aza dia mahery miteny avinavina ary aoka tsy aloaka ny vavanareo ny friariana fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Samuela 1:2-3. Tsirairay avy tompoko araka ny afatra tany aloloha tany dia hoe ampamoahana tsirairay avy fa androany indray dia fantaro kay fa lanjaina isika ny tsirairay avy, lanjaina amin'ny mizana ny lanitra no andanjana antsika. Mampieritreritra ary tokony ampisaintsaina antsika zany afatra izany. Mahakasika ny tombontsoa mandrakizay ny tsirairay ny fandiniana ny fo sy ny fikolokoloana ny fahaizana rehetra nomen'Andriamanitra. Ary aoka ny rehetra mihitsy ahatsiaro fa tsy misy fikasana ao am-pony olona zay tsy hitan'Andriamanitra. Tsy misy miafina zay tsy aseho, hoy ny voalazan'ny Baiboly eo anatrehan'Andriamanitra. Fantany avokoa ny momba antsika rehetra dia dinihan'Andriamanitra ny fiainantsika, lanjainy zay hoe lanjainy amin'ny mizana ny lanitra. Manahoana ny any an-danitra? Efa afatra nampitaina tamintsika teto anie zany e, le hoe taratry ny any an-danitra. Nisan'izay taratry ny any an-danitra. Ny fiainantsika etỳ tany dia taratry ny any an-danitra. Ka amin'izay fotoan'izay dia tsy ho hita ho latsa-danja ianao eo amin'ny mizana ny lanitra satria mifanaraka amin'ny fiainan'ny lanitra ny fiainanao eto an-tany. Ry havana malalo, tandremo sao dia latsa-danja ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Nisy mpanjaka anankiray mantsy voalaza ao amin'ny Baiboly ao, Belsazara no anarany, zay tena voalaza mihitsy hoe nolanjaina ianao izy ka hita fa latsa-danja ianao. Tena mafy ny ataontsika hoe fitsarana zay niatra tamin'izay fotoana izay. Maro no mila misaintsaina ity teny voalaza ity le teny zay nolazaina tamin'ny Belsazara tamin'izay fotoan'izay, manao hoe tekela, zany hoe efa voalanja tamin'izany ianao ka indro latsa-danja ianao. Ao amin'ny Daniela 5:7 misy an'izay teny izay. Ny lalàn'Andriamanitra masina mandrakizay ary tsy miova no fenitra hitsarana ny olona. Ny lalàn'Andriamanitra no hitsarana antsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena antsika. Ny lalàn'Andriamanitra na ny didy folo no hitsaran'Andriamanitra antsika. Manahoana ny asanao manoloana ny lalàna? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no amonjena antsika. Move mahafoana ny lalàna ny fahasoavana? Baiboly dia miteny sanatria izany. Tsy mahafoana ny lalàna ny fahasoavana. Ry havana malala, lanjain'Andriamanitra ny fiainanao ankehitriny. Ary mba tsy hahatonga anao latsa-danja dia miantso anao izy ao amin'ny Luka 10:7 manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavana manao tahaka ny tenanao. Mazava zany ary fantatry ny rehetra izany, kanefa indrisy vitsy no vonona hifanatrika amin'ny lalàn'Andriamanitra eo anatrehany fitsarana. Ka rehefa lanjaina amin'ny lalàn'Andriamanitra masina ny olona dia hita fa latsa-danja izy. Dia miteny anie Jesosy hoe raha tia ahy ianareo, tandremo raha ny didiko tandremo didiko raha tia ahy. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza an'kio Apokalipsy 4:12 dia hoziziny ten'Andriamanitra hoe indro ny faharitan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Zavatra anankoroa, mitandrina ny didy, finoanan'i Jesosy. Fitandremana ny didy,
finoanan Jesosy. Mahafoana ny fitandremana ny didy ve le finoanan Jesosy? Miaraka reo tompoko, miaraka reo. Ny finoanan Jesosy de mitona anao hitandrina ny didy. Ny finoanan Jesosy de mitarika anao hifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra. Ary Jesosy moa de miteny an'izany e. Ao amin'ny Jaona 2:20 de miteny Jesosy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Inona ny asa nataony Jesosy? Mitandrina ny didy anie izy ty fony izy tety an-tany e. Ny ainan Jesosy ny fitandremana didy, de miteny izy hoe izay mino aho Jesosy, izay milaza fa mino an Jesosy, izay milaza fa manana finoana Jesosy, de manao ny asa nataony Jesosy izy. Anisan'izany tompoko ny fitandremana ny didy, satria Jesosy de miteny hoe tahaka ny hitandremako ny didiny raiko no hitandremanareo ny didiko ihany koa. Ka mba tsy ho latsa-danja ianao raha lanjaina amin'ny misanan'ny lanitra. Ry havana malala, andeha mba hiainantsika izany ankehitriny, ka mba ho hita fa tsy latsa-danja isika eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Rainay sy ny an-danitro, misaotra noho ny amin'ny teninao. Mampitandrina anay ny teninao, mampieritreritra sy mampisaina anay ny teninao, satria lanjaina amin'ny misanan'ny lanitra izahay, ary tsaraina amin'ny lalànao izahay, kanefa vonjena amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izahay. Dia aoka izany fahasoavana izay namonjena anay izany dia hiasa ty anatinay ka tonga anay hiaina hifanaraka amin'ny didinao, ka ho hita fa tsy ho latsa-danja izahay raha lanjaina eo amin'ny misanan'ny lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.